Rehefa mahafono vaovao ny Mahajanga raha nambaran'ny loharambavao ofisialy tsy nisy maty. Araka ny loharambavao hafa, roa ny maty. Misy ambadika politika ity raharaha ity, hoy ny gendarmerie-pirenena androany. Tsy mikitika ny vato, azon'ny candidat sy lombavamboaka ny Senita, hoy ny fanazavany Atala Beatrice. Ny nanisan'ny vato azon'ny candidat tsirairay no nataon'izy ireo. Nivoaka androany nivoaka mpifidianana vojimaika nahafantarana candidat 1,20 voalohany tamin'ireo 4,20 nirotsaka manerana ny nosy. Mangataka fisondrotana grady sy fandaminana ny famindran-toerana ireo mpandrarany fonja. Asarany vehivavy indiana mahavita misitina fiara milanja 1,10 lakilao amin'ny volony amin'ny alavirana 17 faingo 2 metatra izay indray ny zava-bita miavaka entina aminao androany ny Antsipriany avy hatrany. Miarahaba tomboky lahy sy tomboky vavy tonga sao tanatin'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Cool TV sy ny Cool FM amin'izao hariva izao manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nivoaka androany nivoaka mpifidianana vonjimaika avy amin'ny Senita alarobia natao imaraina io ny lanonana izay nentina nampahafantarana izany voaka mpifidianana izany ho an'Antananarivo renivohitra araka izany raha fitinina dia ny fampizaran'ny Mapara sy ny Ankolafy Ravalomanana ny seza roa isaky ny distrika ho fitintsika vetivety ny mahakasika izany. Ny maître Antra Rasafy Manantsoa avy amin'ny Ankolafy Ravalomanana sy Michel Ratsivalaka avy amin'ny Mapara no lany vonjimaika ho an'ny solombavambahoaka ny Madagasikara eo amin'ny boriboritany voalohany. Ao amin'ny boriboritany faharoa Ilanto Rakotomanga avy amin'ny Mapara sy Stanislas Randrianarsoa avy amin'ny Ankolafy Ravalomanana no lany vonjimaika. Ao amin'ny boriboritany fahatelo ilay mpanakanto Ania na Iena Fanomezantsoa avy amin'ny Mapara sy Imamy Rajanson avy amin'ny Ankolafy Ravalomanana no lany vonjimaika. Ao amin'ny boriboritany fahaefatra kosa indray ilay mpanakanto Rosy na i Paulbert Rahasimanana avy amin'ny Mapara sy Félix Ramandimbisoa avy amin'ny Ankolafy Ravalomanana no lany. Ao amin'ny boriboritany fahadimy dia i Girivo avy amin'ny Ankolafy Ravalomanana sy Nevra Olodinina avy amin'ny Mapara no lany vonjimaika. Ary ao amin'ny boriboritany fahaenina dia i Madame Vololona na i Victorina Rahersoa Vololona avy amin'ny Mapara sy Arasoa Normalala avy amin'ny Ankolafy Ravalomanana no lany nitarika tao amin'ny boriboritany fahaefatra ny Ankolafy Ravalomanana. Mbola iverinantsika ihany moa ny mahakasika izay vaovao izay iarahana amin'ny namana mpanao gazety Tovy Rakotondravony izay nanatrika izay fanambarana ofisialy izay teny amin'ny Senita androany. Fa hivadika pejy afa kosa indray isika anisan'ny vaovao nalaza ihany koa tamin'ity anio ity nivadika tanteraka ankehitriny ny toetra rao Mahajanga ao nentina amintsika teto omaly fa hetsika nataon'ny mpianatra ho fanoherana ny fandroahana an'ireo namany nisy ihany koa ny fanoheran'izy ireo ny didim-pitsarana navoaka ny Conseil d'État nandritry ny ora iray sasany androany maraina ny fampitana ny mpitandro ny filaminana sy ny mpianatra avy amin'ny Universitén'ny Mahajanga. Hatreto aloha araka nampitain'ny namana mpanao gazety mpiara-miasa avy any an-toerana tsy nisy ny maty fa mpianatra 120 no naratra mafy. Hervé Ramanantsoa avy any Mahajanga no ao amin'ny antso Tarbia ao araha itsika tahaka izao ny vaovao avy any Mahajanga any. Fantatra fa mpianatra 120 mianadahy no naratra mafy ka iray tamin'izy ireo vehivavy. Ity kalakely vehivavy ity dia voatifitra teo amin'ny kibony ka miboraka avy hatrany ny tinainy. Ny hafa kosa dia naratra teo amin'ny tokony sy ny tanany. Marihana fa naharitra adiny iray sasany ny fitandronana. Raha natsikaritra izay nandritra ny fidirana izay ifotony dia nifanazona tamin'ny fitaliana ireto mpianatra ireto. Fampianarana lalam-piofanana tourisme IDA ny droit no anisan'ny tena voa mafy indrindra tamin'izany satria dia solosaina mitarika amin'ny 30 izao no indray potika tanteraka tao anatin'ny izany rehetra izany. Fantatra ihany koa fa misy tamin'ireo mpianatra no efa manana fetady manokana amin'ny resaka fanampitanana eo anivon'ny campus université ity. Commande de gendarmerie anankiray no voan'izay baty izay teo amin'ny andriny. Teo ihany koa dia raikitra ny fitamportirana mpianatra sy ny mpitandro filaminana ka maro tamin'izy ireo no naratra mafy. Teo ihany dia hiazo miakatra tanakeny Androva izay nijeran'ireo mpianatra ireo ka maro tamin'izy ireo no tapatanana ka ity tanakely iray vehivavy ity izay tena potaka tanteraka ny sainy ka dia mbola miandry araka izany ny fitsaboana ataon'ny mpitsabo azy amin'izao fotoana izao. Io hariva io moa dia nisy fiverenanay tena amin'ny hopitaly Benandrova fa fantatra fa misy ahahina ny fahasalamana ireo ankizy naratra izao. Io hariva io ihany koa dia fantatra fa
nanao fizahana ireo mpitandrontenanareo anareo mpianatra izay nikorontana sy londotsorona tamin'ity korontana teny amin'n'ivony université ity. Mbola mahakasika izay vaovao avy any Mahajanga izay hatrany valo ny mpitandron'ny filaminana naratra ampolony izany ho an'ny mpianatra. Izany ho fanambarana ofisialy nataon'ny zandary io hariva io vokatry ny korontana niseho tany amin'ny oniversiten'ny Mahajanga androany maraina. Nampiasa bomba mandatsa-dranomasy ny mpitandron'ny filaminana sy namparitaka ny mpianatra nanao fihetsiketsehana izay nanimba fananana iombonana nefa izany antony nampiasan'ny mpitandron'ny filaminana basy ka nahatonga ireo naratra ireo. Araka ny fanazavana hatrany dia fiarovana tena manoloana ny mpianatra izay nitangorona sy nandrahona ny mpitandron'ny filaminana no nahatonga ny fifampitifirana. Milaza ny mpitandron'ny filaminana fa hetsika natao anakorontanana amin'izao akatoky ny fiandrasana ny valim-pifidianana ofisialy izao ny hetsika no tanterahin'ny mpianatra mampitandrina izy ireo. Araka izany arahintsika ny fanazavana. Zavatra zany tsy tonga ho azy. Zay ny tena tiako tenenina tsy tonga ho azy. Tamin'ny premier tour akatsika tany Mosibea misy olana dia misy mpanao politika anankiray teto Antananarivo ny Samborona. Tamin'ny deuxième tour ndray dia be dia be ireo déclaration politique izay atao izay misy tanjona misy objectif politique ireny zavatra ireny. Miandry ny valin'ny fifidianana sy hetsika zao dia miasa mihitsy ny gazety ny haino manjery ny kabary isan-karazany politique isan-karazany mba anamboarana ny manana misy tanjona politique zany anomanana ny résultat avoakan'le CES ka eto zany dia ohatrany mba misitina manaitra ny mampitandrina izy ireny mba tsy ho voataritarika amin'ireny zavatra nefa manjary lasa voasambosambotra fahatany amin'ny zavatra rehetra amin'ny zavatra misy. Araka ny fanambaranao teny am-piandohana dia miaraka amintsika eto amin'izao hariva izao ny namana mpanao gazety Tovy Rakotondravony izay nanatrika ny fanambarana tamin'ny fomba ofisialy nataon'ny senita teny Alarobia. Miarabanao Tovy. Miaraba ny Andro Andrenarso, miaraba ny ampijerisika ihany koa amin'ity takariva ity. Misy angamba ny vaovao tsara hoentina kely mahakasika ny zava-nitranga tany Mahajanga teo satria raha ny fampitam-baovao farany aloha zany dia efa miditra atao amin'ny trano mpandidiana ireo mpianatra misy roa izay voatifitra teo amin'ny kibony ary aorian'izay kosa no hiditra ao anatin'izay trano fandidiana izay indray ireo roalahy izay voatifitra teo amin'ny fehany zany hoe anisy ny bala izay nampiasainy ampitandron'ny filaminana hatreto aloha raha ny fanambarana nomeny ny tompony andraikitra avy eo anivon'ny hôpitaly izay misy ireto mpianatra izay atao fandidiana ireto dia hatreto mbola tsy fantatra na bala rela na bala kaotrou no nahazo ireto mpianatra ireto. Ny ariva teo moa ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta dia niantso ny fitoniana indrindra ho an'ireo mpianatra ireo sy ho an'ireo mpitandron'ny filaminana ihany koa mba tsy apasa ery mahery loatra manoloana ny zava-mitranga any an-toerana. Izay ny vaovao mahakasika avy tamin'ny Mahajanga Tovy Rakotondravony afaka iverenanao amin'izay ve iverina mihitsy sika ny Andro Andrenarso satria efa andeha iverina mihitsy sika zany amin'izao fotoana izao raha nitsikaritra aloha teny an-toerana zany dia tsy tonga nanatrika ity fotoana izay nanambarana ny vokatra vonjamaika avy amin'ny senita ity ny avy amin'ny anklafy Ravalomanana. Tsy nisy moa zany na dia iray ihany aza tonga teny an-toerana ny avy amin'ny anklafy Ravalomanana. I Andriamatoa Mafaritsy Samuel kosa no anisan'ny tazana teny saingy rehefa nanontaniana ity farany dia maflohany antoko azy no natongavany teny an-toerana. Raha tsy hivina moa i Mafaritsy Samuel dia anisany ihany koa ao anatin'izay anklafy Ravalomanana izay. Raha ny fanazavana aza netiny tompona ndraiky ny senita manoloana ity fanambarana vokatra vonjomaika ity izay efa nentinao teo ihany moa namana ny Andro Andrenarso zany ireo vokatra ho an'Antananarivo renivohitra rehetra zany izay nifitinina tamin'ny fiandohan'ny vaovao teo. Fa raha ny fanazavana izay nentin'ny senita dia tsy nisy mihitsy ny fikitihana ny vokatra tamin'ny ireo izay voaray teo ampelantanan'izy ireo. Raha ny fanazavana azo hatrany dia misy ireo birao mpifidianana miisa 70 birao fifidianana izay tsy nahaza ity birao mpifidianana 70 ity zany dia tsy noraisina ny vokatra noho ny tsy fahamarinana ny PV izay voaray teo ampelantanana. Anisan'izany moa noentiny aflohan'ny senita ny ohatra dia misy ireo izay mihoatra ny anaran'ny mpifidy ny vato tafiditra ao anaty vata misy ihany koa ny mifamadika amin'izay hatrany antony tsy nandraisana ihany koa izay vokatra izay. Ny 13 amin'ireo ihany koa dia tsy nahaza ombokatra mihitsy ireo birao mpifidianana ireo ny antony raha nambara ny filohan'ny senita hatrany dia noho ny tsy fahatongavany vokatra teny anivon'ny SRMV no antony izay tsy fisiany vokatra avy amin'ireo birao mpifidianana miisa 13 ireo. Raha ny fantatra aloha tany Belotsiribina zany dia tsy nisy mihitsy ny mpifidy tonga tao anatin'ny birao mpifidianana zany hoe tsy nisy mihitsy ny olona tonga nandatsambato
atao anatiny izay baom-pifidianana zay foana avy hatrany moa zany hoe tsy misy ny vokatra tany amin'ny faritoliara no saika kamarony ireto baom-pifidianana tsy nahazombokatra ireto anoho ny antony fanafian-dahalo raha ny fanazavana zay nentin'ny senetatrany ny any magaga moa dia nisy mihitsy raha ireo lehibe ny fokontany zay tsy nanokatra ny baom-pifidianana ka tsy nafahany ireo mpifidy tany an-toerana nandatsaka ny vato araky ny fanazavana zay nentin'ny filohan'ny senetatrany moa no entitsika amin'izay misy moa toromarika meny namana Hilda Sinjofa mbola hoentina ny fanazavana aloha makasika ny zava-nitranga tetsy amin'ny senita tamin'ity androany ity araky ny zava-nitranga teny an-toerana ihany faritoliara ho iaho araky ny fanambarako teo zany no nahitana ireo lesoka maro ireo araky ny fanazavana zay nentin'ny filohan'ny senitatrany ny tolakandro teo fa raha niresaka ny fanaovana tamin'ireo tompona ndraikitra teny an-toerana dia samy nanany heviny moa ireo eo anivon'ireo atoko politika na vondrona politika indrindra moa an'ireo mampara zany zay anisany nahazo vato betsaka indrindra ary nahitana solotena maro anisa ihany koa tao anatiny ity voka-pifidianana ity raha ny vokatra aloha zany zay efa nentina tamina omaly dia mahazo ny toerana betsaka indrindra ny mampara manana seza misy 570 manaraka azy kosa any avy ao anivony enclave Ravalomanana manana seza 30 ary ny MMM zay manana seza 20 raha ny vokatra zay azo teo anivony senita trany ireo tsy miankina kosa no manana ny larana faharoa raha ny hita ao anatiny izay voka-pifidianana izay manoloana izay indrindra moa dia naneny heviny androany avy amin'ny MMM na ny malagasy miaramainga satria dia manana ny maha izy azy tokoa ity antoko ity tao anatiny izay fifidianana solombavam-bahoaka izay anisan'ny tsy azo tsinitsiniavana zany raha ny vondrona MMM ao anatiny izany fifidianana zay ary manana ny toerany atrany arahantsika aloha ny fanampanazavana mahakasika izay ny voalohanteny aloha zany dia misaotra an'ireo mifidy ny solombavam-bahoaka malagasy miaramainga hatretrana amin'ny Madagasikara raha ny vokatra navoakan'ny senita androany dia mazava zany zao fa isan'ny hevitra azo hidivirana eto amin'ny firenena ny malagasy miaramainga manomboka zao satria dia misy solombavam-bahoaka malagasy miaramainga manerana ny Madagasikara betsaka ireo mbola atao hoe olana teo amin'ny valim-pifidianana fa manateny zay atao malagasy miaramiainga fa ny cour électoral spécial na ny CES dia tsara tsakany sendavany mba tsy sin'ny fitanilana eo famoahana ny didy afaka fotoana fohy mikasika an'ireo solombavam-bahoaka ireo fanandritra ity fanambarana ny vokatra vonjomaika zay nataon'ny senita tetsy amin'ny fombeampiasan'izy ireo tetsy alarobia androany ity dia tonga mavitrika ihany koa ireo masovo izay miasa sy monina eto Madagasikara anisany naneo hevitra moa ny masovo ny vondrona eropeanina andriamatoa Leonidas Tezapsidis zay nanambara fa miandry hatrany ny vokatra izay avoakan'ny CES zay vao afaka manapa-kevitra izy ireo amin'ny fanampiana zay hoentina ho an'ny Madagasikara raha antsika tahaka zao zay fanampanazavana zay. Écoutez, il y a les canaux judiciaires qui sont en train de regarder toutes les requêtes, toutes les réclamations. Ce n'est pas moi juger les différentes requêtes. Ce n'est même pas à la Sénite, comme vous avez entendu la présidente de la Sénite. Est-ce que l'Union européenne prévoit pour la partie Écoutez, une fois que le processus électoral, que le processus de transition se termine, c'est clair qu'un appui à Madagascar qui a autant de besoins sera établi. C'est clair que l'Union européenne sera là pour appuyer les pays aussi bien politiquement que financièrement. Fa manoloana izay tsy fahatongavany ny enclave Ravalomanana izay fanambara tetsy ampiandohana izay moa dia manana ny heviny manoloana ihany koa ny fangatahany ity enclave ity amin'ny tokony amerenana ny anisana ny vato indray ny avy amin'ny mampara tsy iza moa izany fa Kristina Razanamasoa izay somary ny teny ihany fa noho ny fatahorana ny fandreseny ny mampara alo antony izay fitakiana ataony ny enclave Ravalomanana izay faneo-kevitra vetrany. Mihinana ny tadiavina, mivoaka amin'ny krizy ny tadiavina. Dia veriko angamba fa ilana daholo ny karazana tsotsay fa za aloha dia mbola mahasamylaza fa zay fifidianana rehetra natao dia nezahana mihitsy ao anatin'ny filaminana sy ny fahamarinana ary mba hisy lanjany fa io ane samy tsisy anay io tsy mahataty resy io niko te torotoroka io zahay ane tamin'ny premier tour resy 16% neny anay fa hitanay ny lesoko dia miasa zahay fa gahay te torotoroka tamin'izay fa izy rehefa tsy mitarika zany dia hoe mangalatra sy ny sisa
samy manana ny PV ny tompoko samy manana nisany vato ny tompoko fa mba efa misy andro napetraka andro mitetezamita androm-panjakana napetraka isahana ny fifidianana dia tokony anaika izay voalazanao andro fifidianana. Izay no mahakasika ny fanehoan-kevitra izay nentin'ny namanampanao gazety Itovy Rakotondravony isaorana ianao Itovy Rakotondravony mitondra ny mahakasika izay. Ya isaorana ianao nandro Randena Risoa fa anisan'ny mbola nisongadina moa tao anatin'ireo fanehoan-kevitra maro ny fanehoan-kevitra nentin'ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta ateo ihany koa ny filohan'ny COS izay ho rahantsika miandalana eo ihany ny mahakasika izay fanehoan-kevitra izay namana ny andro Randena Risoa. Fa tsy hijanona amin'izao fa hitohy hatrany ny fandraisana andraikitry ny malagasy miara-miaingy manoloana ny adidy atao hoe mampandroso ny firenena nilaza ny filohan'ny antoko Ajo Andrianarivelo fa handray anjara feno amin'ny toy ny tantaram-pirenena ny atoko MMM nisongadina izany androany nandritra ny fioanam-ben'ny mpikambana ao amin'ny antoko izay natao tetsoany rano naroatra ny fotoana izy ireo nentina ny fampiarabanana tratry ny taona 2024 Nandriana Rajaonson no mitondra ny mahakasika izay. Tsy hiala lavitra amin'ny toedrara politika ny antoko malagasy miara-miainga handray anjara feno amin'ny fitondrana ny antoko manana vato maro eo anivon'ny parlemanta ny MMM raraisina sy amarinina ary ekena ny fitoriana natao mahakasika ny fifidianana solombavam-bahoaka. Misy amin'ireto kandida avy amin'ny MMM ireto no manana isam-bony manerana ny Madagasikara. Misokatra ho an'ny rehetrarehetra zahay ary fampandrosoana Madagasikara ny tanjona dia tokony tsy hanity varavarana fa miara-miasa amin'ny entité rehetrarehetra mihitsy moa zany. Fantatray fa miazakazaka ny olona anatona anay raha tsy konto zahay tsy miazakazaka ny olona anatona aty ka matanjaka zahay amin'ny hoe resaka foto-kevitra resaka hoe tanjaka ara-politika fa tsy hoe resaka isa mahisa azy fotsiny no jerena. Ny président efa tany amin'ny lara fahatelo 10% aty zahay manana tsy latsaka ny 5.20 ary heverinay fa ho any amin'ny 20 na 5.20 izy io efa mifarany donc fa manana hery sy tanjaka ny MMM eto amin'ny sehatra ny firenena. Tsy mena mijoro araka izany ity antoko ity ary mivelatra amin'ny rehetra amin'ny fanohizana ny lalàna efa nosoritana hatramin'izay. Mahatoko ny fitsarana manokana amin'sana ny fifidianana ny antoko MMM amin'ny famoahana izay falim-pifidianana izay. Hatramin'izao aloha ny malagasy miara-miainga dia mbola mifantoka amin'ny fiarovana ny zoan'ireo solombavam-bahoaka izay nirotsaka farany teo. Mbola ivory zay rehefa mivoaka fomba ofisialy ny fifidianana hijery ny fandehan-daram-pirenena sy ametraka ny paikady sy ny eritreritra zay fa hitanay fa tokony ampilamina ny firenena ity sy ampandroso azy. Natao androany tetsy amin'ny fobe tetsy sonerana ny fiaonana voalohan'ireo kandida solombavam-bahoaka sy ny filohan'ny antoko fotoana sady nentina niarabana nahatratra ny taona 2024 sy 2025. Misokatra amin'izay mety hiara-iasa sy hampandinitra ara-politika eto Madagasikara ny MMM. Fa manoloana ny raharaham-pirenena izay misy ankehitriny dia naneho ny heviny ihany koa ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta androany manoloana ny tsy fahatongavany ny avy ao anivony Ankolafy Ravalomanana nanatrika indrindra ny fotoana izay nanambarany ny senita ny vokatra vonjomaika tamin'ity androany ity raha ny fantatra moa sy nentin'ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta zany dia toy efa misy ireo andrim-panjakana izay natokana ahafahana manatanteraka sy manao ny fitarainana ary ny fitoriana ihany koa ka tokony hanao izany ny Ankolafy Ravalomanana amin'izao fotoana izao raha toka misy tsikaritra izy ireo fa tsy fahatomombanana nandritra izay fifidianana nisy izay fanehoan-kevitra ary. Tsy misy zavatra arifomba tanteraka eto ambonin'ny tany. Ohatran'izay koa ny andraikitra izay niraisin'ny gouvernemanta. Misy ihany ny indro kely, misy ihany ohatran'ny ohabolana izay fa mahazatra antsika Sonjo Ray Loasa tsy alany izay mamarara. Koa dia tsy izay anefa no tokony ho tsinjovina. Fa akana leson'izay anatsarana kokoa ny mety ho avy. Ny fifidianana vitatsika dia azo lazaina fa endrika ny demokrasia marina satria afaka ny fidiny olona rehetrarehetra. Raha toka misy ny lesoko, misy ny tsy mety ka tokony hitarenana sy hitoriana, misy ny sehatra rehetra izay anaovana an'izany ary azoko lazaina eto fa zonony tsirairay, zonony malagasy rehetra.
izay manana azy io. Pejy afa-kosa indray mitaky ny andaminina ny famindra-toeran'ireo mpandrarany fonja ny eo anivonka ny mpandrarany fonja mitaky ihany koa izy ireo ny amin'ny fanondrotana grady sy ny avancement mangataka ny mari-pakasitrahana na ny récompense ihany koa izy ireo ary mangataka ny mba hanendry ny tompona ndraikitra eo anivo ny fipaikona ireo no anisany vohitra nandritry ny fanambarana ataon'ireo solotena ny mpandrarany fonja itolakandro io teny amin'ny ministera ny fitsarana teny faravohitra fanampanazavana. Mba hametrahana izany atao hoe fanendrena eo amin'ny poste de commandement zany ho andraikitry ny filan-kevitra ambony ny fandrarana ny fonja samirery satria izay ny voalazan'ny sata mifeny mpandrarana fonja hoe ny filan-kevitra ambony ny fandrarana ny fonja irery ihany no tompo-pahefana amin'ny fanendrena ireo zay taleparitra na lehibe ny fonja eny fanany adety amin'ny foibe aza ny mpandrarana fonja dia tsy azo enjena ara-pitsarana les poursuites zany tiako tenena teto raha tsy misy fahazoan-dalana fanenjena na ilay atao ordre de poursuite avy ety amin'ny ministère ny fitsarana zany hoe ordre de poursuite officiel raha tsy hoe tsangana flagrant délit. Eo amin'ny pejy ny toe-karena kosa indray efatra amin'ny 124 no nisy ny olona teo amin'ny fandoavan'ny mpandrara eo amin'ny sehatry ny solika ny aba amin'ny fanamboaran-dalana manodidina ny 10 miliara ariary izany ho an'ny taona 124 tsy mbola voalota teraka kosa ny 10 miliara ho an'ny taona 2024 ary atsasaky ny aba tamin'ny taona 2024 no voaloha ankehitriny araka ny fanazavana avy amin'ny tompona ndraikitry ny fer na ny tahiry ho an'ny fikojakojana ny lalana vokatr'izay tsy maharaka ny asa fanamboaran-dalana tokony hamoahana vola ny tahiry misy fanadidiny Ilda Asinjo. Manodidina 500 sy 7,4 kilometatra ny lalana eto Madagasikara raha ny eto Tanisa farany. Ny 420 sy 7 kilometatra amin'ireo izany hoe 3.5 isanjato no vita tara amin'izany ary efa simba amin'ny ampahany ihany koa na ho an'ny eto andrenivohitra aza mampikaikaiky any maro ny faharatsian'ny lalana. Misy ny redevance alohan'ny mpividy solika amin'ny resaka fanamboaran-dalana eto Madagasikara dia ankehitriny eo ny lalana zany hita tena hoe ratsy tena ratsy eto amin'ny minute eto amin'ny ville dia mba tiana petretana fotsiny aiza hoe zany ny vola alohanay mpanjifa amin'ny resaka solika amin'izay zavatra mitranga izay. Fahitako anazy aloha ny lalana zany ohatran'ny hoe betsaka ny simba tsy arakarak'izay hoe misy vola efa natokana amin'ilay resaka hoe fer anamboarana fanjakana lalana ikarakarana lalana dia efa misy an'izay koa nefa mbola betsaka ny lalana ratsy. Lalantsika aloha dia ratsy mihitsy tompoko. Dia tsy haiko hoe makaiza zany no vola le redevance makaiza na makaiza fa tokony mampiasaina amin'ny entretien n'ilay lalana zany reny tompoko. Ny ferana ny tahirim-bola ho an'ny fikojakojana ny lalana no miantoka ny vola ikarakarana ny lalana eto Madagasikara. Tsy vola avy amin'ny fanjakana nefa fa ny aba alohan'ireo mpandrara eo amin'ny sehatry ny solika no miantoka ireo vola ampiasain'ireo. Teo aloha ny oatra ny 5 isanjato ny vidin'ny solika izany aba izany efa niena ho 3.5 isanjato zany ankehitriny araka ny fanadihadiana natao. Tsy afaka mamaly ny filana amin'ny fanamboaran-dalana rehetra eto Madagasikara araka izany ny fidiram-bolan'ny fer noho ny tsy fahatombana ny fandraisana anjara ny mpandrarany solika eto Madagasikara ireo. Raha amin'ny capacité financière ny fer aloha dia izay le tena ankonao zay no le retard dia mihodina ataontsika hoe any amin'ny tena 3 isanjato ny capacité amin'ny fer raha ny termana volume monétaire zany na tena portefeuille na marché ny resantsika amin'izao fotoana izao. Taona ohatra hoe ny rera encaissé 2012 ampiasaina 2013 zay zany ny tokony ho izy. Ny rera encaissé 2011 ampiasaina amin'ny 2012 mikorotana be zay izao. Raha ohatra tsika ka hijery hoe ny rera tokony ampiasaina amin'ity taona ity dia ny encaissé 2013 alors que ny encaissé 2013 tsy mbola encaissé en totalité dia tsy tena mbola afaka manao projection tsika. Raha ny tokony ho izy aloha amin'ny volana manaraka ny tamberim-bidy amin'ny volana teo aloha izay arotsaka ireo mpandrarany solika ireo. Vokatry ny tsy fahatombana ny fandoavan'ny vola io mahatonga fikorotanana eo amin'ny fomba fiasan'ny fer ary misy akony eo amin'ny fandraharana ankapobeny izany. Tamin'ny année 2011 tsika ataoko exemple nandray 50 milliards dia début d'année 2012 tsika zany afaka manao convention hoe 50 milliards ny afaka financer. Fa le retard en recouvrement lasa tsy mipermettre manao an'izay tsika fa zay tena encaissé no afaka anaovana projection satria raha misy risque anao encaissement dia pénaliser indray le PME rehefa aveo tsy paye ny vola dia amin'izay dommage lasa micréer déséquilibre na ho an'ny économie antsika ary zay.
Amin'izao fotoan'izao mandamina ny asa amin'ny alalan'ny vola eo ampelantanany ny fera sy ny ministeran'ny asa vaventy ka izay asa maika no aroso mialoha manery ny fanjakana anao trosa amin'ny mpandraharaha mpanao lalana izay zava-misy izay amin'izao fotoan'izao raha ny fanazavana azo hatrany. Mbola eo amin'izay pejy ny toe-karen'izay hatrany fandritana ny fitantanana ireo andramena no giazan'ny fanjakana tsy hita kosa izay fandraisana andraikitra amin'ny fanasaziana ireo tratra amin'ny fandranana izany antsokosoko. Raha ny voafaritra ny lalàna nefa dia fitanana ponja roa taona miampy fandaovana indroa ny vidin'ny hazo tratra no sazy miandry izay manao izany varomaizina izany hatreto maro ireo efa tratra mitoy ihany koa ny fanatsarana ny fanaraha-maso ireo sambo mifamezivezy amin'ny sisin-dranomasiny Madagasikara fanadihadiana. Manodidina ny 2 sy 4 alina isatra eto ny bolabolana andramena no giazan'ny fanjakana mifantoka amin'ny tokony varotana na tsy ireo bois de rose ireo ny adievitra sy ny sain'ny maro etsakilany mitoy ny fitrandrana sy ny fandranana tsokosoko ireo andramena porofo mivaingana ny fahatraran'ny sampandraharaha misahana ny zotra-pifamoivozana an-dranomasina sy an-dranomamy na ny APMF izay manara-maso ny fifamoivozan'ireo sambo mifamezivezy amin'ny morontsirak'i Madagasikara nanomboka ny taona 2017. Zao fotoana izao vao heverinay no afaka manao an'izay miatrika an'izay samirery ny toe-bolany APMF. Anisan'ny antony manosika haingakaingana tongavana amin'izay zavatra zay ny fisiany famoahana antsokosoko ny harem-pirenena etsy na bois de rose io na ny fanjonoana tsy ara-drariny io na ny volamena na ny rongony ihany koa. Misy ankehitriny itetika asa ho fanatsarana ny fanaraha-maso ireo sambo miditra sy mivoaka eto Madagasikara. Fitaovana fitsirihana na radara amin'ny faritra sasany izay mila izany maika izany ho tanteraka dia noho ny fidiram-bola manokana ny APMF akoatra ny firongatry fandranana tsokosoko io dia izao vao nahavory ny teti-bola hoenty manatanteraka izany ity sampandraharaha ity. Ny azoko lazaina eto dia tamin'ny 2.70 naraka amby 2.10 naraka amby 10 sy 200 teo dia nisy sambo anankiray ny ainga tao Nosy-be izay nanao filazana fa ho any Mayotte nefa tsy nizotra anakany izy fa nanao bois de rose tany Mananara izay moa no tratra fa ny tohiny dia tsy anjarany APMF no mikirakirany fandikan-dalàna zay. Tamin'ny taon-dasa mbola nisy ihany koa sambo anankiray avy any Taolagnaro izay tratra tany Antsiranana. Mijanona eo amin'ny fampandrenesana ireo manam-pahefana ihany anefa no anjara andraikitry ny APMF raha toa ka misy tranga mampiayay amin'izay mety ho fandranana antsokosoko harem-pirenena. Eo ampelantanan'ny manam-pahefana ny fandraisana an-tanàna ny raharaha amin'ny fampiarana ny sazy ho an'izay tratra sy ireo andramena aorian'izay. Afa hiverenantsika hatrany namana ny Andra Andrenarisoa ny zavan-tranga tetsy amin'ny senita tamin'ity androany ity dia anisan'ny nanatrika ihany koa ny filazana ny vokatra vonjomaika nataon'ny senita androany ny filohan'ny CES izany raha ny nambarany aloha hatreto izany dia misy 720 sy 500 ireo fitarainana sy fitoriana tonga ny anivony ity rafim-panjakana ity mitsinjara tahaka izao izay fitarainana sy fitoriana tonga ny anivony CES zay io ny fangatahana fanalana andaharana ny kandida iray eo ihany koa ny fanafoanana ny voka-pifidianana tamin'ireo birao mpandatsam-bato maromaro eo ihany koa ny fanafoanana mihitsy ny vato izay azo na kandida iray teo anivony izay birao mpandatsam-bato izay makasika ireo fitarainana sy fitoriana ireo trano dia nanambarany filohan'ny CES fa hovaliana tsirairay zany ireto fitoriana misy 720 sy 500 ireto manana 30 andro aorianan'ny fanambarana moa izay nataon'ny senita androany ny CES amoahana ny vokatra ofisialy toka 15 andro kosa taorianan'ny namoahan'ny senita ny vokatra vonjomaika ano andrasana ny CES amoahana ny vokatra ofisialy amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena izany tahaka izao ny fanazavana azay nety ny filohan'ny CES. Tena maromarona kokoa ngamba 720 sy 500 nisan'ilay rekety dia raha ny lalàna misy moa zany manana 30 andro zany zay alohan'ny manomboka ny vanim-potoana ny amoahan'ny senity azy zany ny amoahany ny vokatra farany zany.
ka hoezanay zany ireo requête reo ho valiana zany dia ny fomba malina azy moa zany valiana tsirairay zany le requête reny nefa tsy reny requête 20 sy 500 reny no mitombo fa misy ny sasany zany dia hita avy hatrany fa tonga dia fa tsy mitombona zany hoe tsisy pièce tsisy ina fa dia taratasy tsotra takelaka anankiray dia le tena mafonja no dinina mielo zany dia ny karazana requête moa zany dia misy disqualification na candidat misy fangatahana confrontation na PV misy fangatahana fanafoanana fifidianana mihitsy zany amin'ny circonscription anankiray ary misy mangataka fanafoanana vato na candidat zay zay raha sokajiana zany le karazana fitoriana tonga ao aminay ao zany fa androany moa zany no tokony raha ny fantatra dia tokony farana ny asa ataon'ny onivo ny voamera maletena misana ny fifidianana raha ny fanazavana azay nentiny ramatoa Tala Beatrice tamin'ity androany ity dia mbola misy ny fandiniana zany ny asa vita ho ataon'ny senita ary sy ny tatitra zay ho ataon'izy ireo afaro kosa indray dia nisy ny fanazavana zay nentiny hatrany makasika ny asa zay mety mbola hosan'ny ity senita ity makasika izay moa dia nilaza ny filohan'ny senita zany fa miandry ny filoha voafidy indray zany zay mamoaka ny didy manafoana ny senité izy ireo vao tapitra ny asa zay sahan'izy ireo makasika ny fifidianana be ny tanàna dia miandry ny filoha vao hatrany anambara ny daty sy ny tokony anaovana izay fifidianana ho be ny tanàna izay zany hoe ny filoha vaovao voatendry ho lany io zany no anendry ny daty sy ny fotoana ny tanterahana ary koa ny karakara izay fifidianana izay fanampanazavana zay hoetiny ramatoa Tala Beatrice zany aloha amin'izao fotoana izao dia miandry nireo fangatahana dossier ataon'ny cour électoral spécial zay mbola mangataka dossier aty aminay aty zany ary noko fa mbola angataka ihany koa amin'izao législative izao raha ny article 73 zany zay lazaiko teo dia ny filoha pirenena zay lany eo zany dia mamoaka décret izy manafoana dia mifarana atreo zany ny asan'ny senita fa zany hoe zay zany dia mbola manao rapport anao inventaire an'ireo entana rehetra nomeny pasemareo satria mbola tsy voafindra aty amin'ny senita ary koa ny ilaza amin'ny communauté internationale hoe ahoana le vola efa tafiditra amin'ny PASEM manaovana communal mbola tohizana ve sa tsy tohizana noko angamba fa ho an'izay manaraka eo indray ny manohy azy amin'izay fotoana izay. Ahoana mety ahoana soron'ireo vovoatsy laza senita fa efa napitraka nay nalefa nay any amin'ny cour électoral spécial ireo miaraka amin'izay fiche anananay nanaovanay ny observation dia anjarandry zareo zany no mahita zay tokony atao amin'izay. Ahoana mety financement n'élection partielle raha misy ny élection partielle za mino fa mbola afaka manome volan'izay ny PASEM. dia iny fanazavana sy faneho-kevitra netiny ramatoa Tala Beatrice iny ihany koa no nanakapoka zany amin'ny akapobeany ny zavanitranga teny amin'ny senita makasika indrindra ny fanambarana ny fanambarana ny vokatra vonjimaika nataon'ny senita zay ihany koa no ametrahako ny veloma ny Andro Andrinarso isaranao tovrakotra-vony ivadika pejy afaka hosaindray isika namaly ny fanambarana ofisialy nataon'ny masoivon'ny Frantsa eto Madagasikara mikasika ny mpanakantiny ny doni ity malagasy mizaka ny sopirenena Frantsa ity nanazava ny antony mahatavajanona azy eto Madagasikara izy ary ny taraina noho ny fihetsika miaro fandrahonana azy any Frantsa nataon'ny tompona andraikitra iray eo amin'ny masovo io maraina io fanampanazavana lainga daholo zany depuis 2002 zany mipetraka any andafy misy taratasy foana ary manao va-et-vient azotsika provegna amin'ny gazety rehetra za miditra mivoaka eto fa kosa hoe za zany tokony nandeha zany avany alohan'ny expiration ny visako satria za nanana nisy tension 17 de tension ary prouvé manana certificat médical de ohatran'ny français rehetrarehetra rehefa lany daty ny taratasiny de omeny laisser passer fotsiny ka amiko zany za fa mipetraka any andafy raha misy problème ny carte de séjour fa tsy visa tokony hoe mba omeny laisser passer na mba omeny taratasy kely zay mba afahako miditra any de tonga any mandamina ny ohatran'ny mahazatra maka ny carte fa za zany tonga tary amin'ny consul nisy zavatra naleko tao ambany de nisy vehivavy ray tarehiny haiko sy lehilahy vazaha ray de niteny zareo hoe ianao manandraha eto anao mahavita miasa eto maninona anao tsy raisinao daholo ny zanakanao de mody aty Madagasikara ianao
dia namaly azy ahako hoe ohatra ny fandroahana tsy mazava ny ataonao zany za tsy manana droit mandroaka ny malagasy zay fa manana monina any andafy ianao zao karaha ataony hoe raha za miteny hoe andanamody daholo ny frantsay ohatra ny masika be sauvage be raha za miteny an'izany fa maninona hoa ianao no miteny fa hoe tokony anao manandraha manambola eto Madagasikara maninona tsy mody vous n'avez pas le droit de dire ça nambarako azy. Fahafarany voaray mahakasika ny toetry ny andro io hariva io mipetraka ny filazana loza manambana ho an'ny mponina ny amin'ny faritra atsimo andrefan'ny Madagasikara noho ny fisian'ilay andian-drahona matevo no amin'ny lakan-drano ny Mozambika niteraka tondra-drano any amin'ity faritra ity izany 90 kilometatra andrefan'ny Morondava no misy ny foibe ny maraina teo orambe no aterany miaraka amin'ny rivotra mahery 70 kilometatra isan'ora mbola manan-kera araka izany ny filazana loza manambana ho an'ny faritra atsimo andrefana sy Menabe nambarany sampana mpamatatra ny toetry ny andro fa ho tsara ny andro ho an'ny eto Antananarivo. Fa iverenantsika kosa mahakasika ny vaovao avy any Mahajanga. Io atoandro ihany rehefa voafeny filaminana dia namory mpanao gazety ireo tompon'andraikitry ny zandarmarim-pirenena avy any an-toerana. Nazavain'izy ireo tamin'izany fa efa ho any arivony mpianatra nanohitra ny mpitandron'ny filaminana androany maraina. Ireo mpitandron'ny filaminana izay nandrara sy nanakana ireo mpianatra tsy hanao soudure ary anidy ny vavahady lehibe miditra ao amin'ny université fiarovana aina na légitime défense sany nampiasainy mpitandron'ny filaminana ny basy teny aminy ho ny fanazavany ireo tompon'andraikitra avy any an-toerana arahintsika tahaka izao izany. Vomaika ny maro isan'ny mpianatra mitoraka. Ia natao ny fanipihana fanaparitahana ireo mpianatra ireo amin'ny alalan'ny gaz mampatadranomaso na ny grenade lacrymogène. Dia vomaika ny maro isan'ny mpianatra ary mitondra antsy, mitondra cocktail molotov ary mitondra zava-marantsy tsakasy miaraka amin'ny vatim-baty ny fampiasana tony efa hitanareo tao ny amarozan'ny vato izay miravaka tamin'ireo mpitandro filaminanareo. Dia raisika ny vato efa misy ny vaky loha, misy moa zany ny nama zay chef d'élément teny anisan'ny vaky loha ary feno rano akanjony tamin'ny maraina teo. Dia misy 12 zany narasa ihany koa zay any amin'ny filomery begavina zany zao fotoana zao ny poste de l'ordre narasa nandritrany zany koraka fandratsarana natao mpianatra zany. Dia miroso tsara zany ny fanafia ny mpianatra mpitandro filaminana zay seo replieka dia vavady fa ivitena an'ireo fifandorana amin'ireo fampiasana éreportana dia fananana satria dia fanaparitaka amin'ny alalan'ny gasy zany zareo tsy nahoany zany izy. Dia anapidanitra zany élément efa tatsika mibarana hoe anaparitahana amin'ny mpianatra fa vomaika ny maro nisy izy dia efa presque ho 1000 zany nisany tamin'ny fotoana dia namreplievany ny élément taty amin'ny vavady taty. Efa ho sakana ho rakofany le mpianatra zany le élément le force de l'ordre rakofana cocktail molotov eny an-tanany tora baky moa efa misy amin'ny tolony ny agent de force publique ny agent de force de l'ordre zay efa naratra nanolona zay situation zay zany fa tsy hahafaty azy tsy andoroa reo mpianatra reo velona andreo force reo no élément reo dia voatery nampiasa mibasy telepelatana izy mba naparitana azy. Zay zavatra nisy zany dia voatery tsy maintsy nanao zay ao erovany miainy erovana amin'ny fananana madina beletage pelatana tsisy fomba hafa azo natao fa tsy nanao an'izay reo miaranila reo gendarme reo police tany an-toerana dia mety efa maro no maty ary maiky daholo ny campus universitaire fa tsisy nitsangana an'izay fa tsy afaka sisa hitatsika eo nalavenina. Fôva avy any ivelany kosa no hoentsika manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity hariva ity any Inde nitondrana ny zava-bita avy amin'ny Guinness asarany vehivavy mahavita misintona fiara milanja 1.4 kilao amin'ny volony amin'ny alavirana 7.10 faingo metatra fanadihadina. Asarany teratany andianina vita ny situna camion feno pitaingina eo amboniny miaraka amin'ny volony. Milanja 1.4 ity fiara lehibe ity. Mikisaka tamin'ny alavirana 7.10 metatra no namitany izany. Hita malaka ny endriny tamin'ny voalohany mialohan'ny anombohana ny lalao. Rehefa namporisika sy nankahery azy ny mpijery dia nanomboka natanjaka ny vehivavy ny tombo aingana ny vilaran'ny zava-bitany. Hita amin'ny endriny ny atsembohana sy ny ezaka ataony. Nisy tamin'ny mpijery azy mihitsy ny kivy ny mety avy tany ilay tanjona tokony ho tratrarina. Vehivavy voalohany navita ity alavirana ity asarany ary nahazo ny diplôma Guinness 7.4. Tsy azo andramana ny toy izao, mety hanaraka hatramin'ny hodi-doha ary mety hahafaty mihitsy. Lalao izay mila fiomanana aman-taonany maro sy fikarakarana ny kalitaon'ny volo. Ny fanontaniana mipetraka hoe afaka mizaka ny entana rehetra toy ny tanana ihany koa ve izany ny volo, indrindra moa ireo vehivavy izay manana volo lava sady matevina, dia ninona no tena mafy amin'ny tranga tahaka izao, ny volo sa ny oza-bolo sa ny oza-doha sa ihany koa ny atoka.
dia ny vaovao avy any ivelany noetiny Angorakotoarsoiny ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao isaora ianao naraka izany hatramin'ny farany mbola mamay fotoananao hatrany raha ampitso amin'ny 7 ory veloma tompoko